Fahaleravatsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny alakamisy fa 6 septambra 2022 izao. Vola kakafotra ka ny maly tsy miova ny fiainam-pirenena malagasy. 12 taona taty aoriana ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2010 reny dia rajoelina tamin'ny 2010 ihany no rajoelina amin'izao taona 2022 izao. Ka lany andro andron'ny rariny sy andron'ny tsy misy etontsika toka amin'ny fitenenana hoe andro amin'ny Paoly na andro ny razaka tsy valana raha io rangaha io izay mitondra nandrava sy nanakorotana ny firenena no antenaintsika hitondra ny vahaolana amerina an'izany amin'ny laoniny. Hoy matsy ny tenin'ny olon-keny iray izay, tsy miova ny olombelona hoy izy, l'homme ne change pas mais il devient de plus en plus lui-même. Izany hoe tsy miova ny olombelona fa mivoaka hatrany ny tena maizy azy eo amin'ny toetrany. Ka ny gidro tsy ho lasa alika ary ny alika kosa tsy ho iova ho gidro na oviana na oviana. Ary mbola tohizany ihany ny teniny hoe raha te hahafantatra ny ho ataon'ny olona iray dia tokony ho fantarina ny zavatra efa vitany tamin'ny taon-dasa. Mazava amintsika angamba izany hevitra tsotra izany. Rajoelina dia tsy hiova na oviana na oviana. Olona mpandainga sy olona tsy manao marina, olona fototra, contradictoire hoy ny fitenenana, izany hoe mifanipaka amin'ny lazainy hatrany ny zavatra ataony. Olona déconnecté de la réalité, izany hoe olona lavitra ny zava-misy sy ny fahoriana tena iainan'ny saram-babe-bahoaka malagasy. Olona tsy mahay mitantana, izany hoe olona tsy mijery ny amidy vao miady varotra ary olona tsy mahay mitsinjo vody andro omerika. Izany hoe sady mangala tety no mandanindany foana ny volam-bahoaka amina zavatra tetikasa tsy lahara-pahamehana ary tsy maika ho an'ny firenena. Efa rahantsika mahafantatra daholo resaka kianja Mahamasina, resaka Colisée sy ny sisa, tsy ho voatanisa eto. Olona be cinéma isan'andro vaky izao dia tsy mahita hatsangatsy amanorana itsika entina hanodikodinana ny saim-bahoaka mba tsy hifantohana
am'ireo zavatra tsy mety ataony na ny tsy fahombiazany dia feniny amin'ny lainga tsy misy farany. Ka olona tsy ho demokraty mandrakizay Ray Rajoelina mpanongam-panjakana no andrasantsika hanaja ny demokrasia, hanaja lalàna sy hankatohany lalam-panorenana, dia anirinify etiny koa izy ny fitenenana ary hiposaka any andrefana amin'ny masoandro. Ka alahoery mila mihetsika isika malagasy, maro de maro ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eto amin'ity firenena ity, ka raha mbola hijanony tazapotsiny isika fa tsy handray andraikitra dia ho very tanteraka ny firenentsika. Efa difotra anatin'ny lainga sy ny fampanantenana poakaty ny vahoaka, ary lasa farany gisitra eto ambonin'ny tany Madagasikara noho ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra, ary indrindra koa ny tsy famarinana ity fohy ity. Manjaka ny tsirariny isan'andro vaky zao dia maharenao fa nisy fanodikodinana tary, nisy vola tsy hita tary, nisy volamena niondrana tany ivelany. Zao ndraiky de mbola misiosio ndraiky fa mbola misy solombavam-bahoaka ahihiny ho anondrana ny harem-pirenena ihany koa. Ireo volamena 37 sasany kilao zay ngirobaka teto Madagasikara tsy tratra ratsy tany Afrika Atsimo dia efa very anjavona ankehitriny, tsy fantatry intsony mandeha ny tsao fa volamena tsy amin'ny malagasy fa any Mali, nefa malagasy zao ny tratra mitondra azy ary roplanina malagasy zao mitondra azy. Ary io ny de tsotra matoa tsy hita hoe iza marina no nanao ireny, dia azo antoka fa ny zalahy ao ambony, ao amin'ny fitondrana ambony indrindra ao ihany ny tompon'andraikitra, matoa tsy misy mivoaka ny marina sy ny mangarahara momby ireny, satria harem-pirenena zany anie zavatra saripady. Ny filoham-pirenena tsy nahenoana feo na ny ray midika ary hatramin'ny efa ho eritaony zao zany momba n'ireo volamena ireo, matoa izy tsy miteny ao raha. Vokatr'izay tsy fahaiza mitantana sy fandanindaniam-poana ny volam-bahoaka zay mbola ny asarotiny ity valanaretina Covid-19 ity, dia miamitombo hatrany sy mitongana andro aman'alina ny fiainan'ny sarambabem-bahoaka amin'ny malagasy. Efa ireo mba klasy moyenne, zany hoe sarangan'ny olona tonontonony, efa miasahirana andro aman'alina, tsy afaka velona ara-dalàna intsony
ary na ny hofatrano na ny jiro na ny de tsy lazaina ntsony fa de efa miakilasy manitra isan'andro. Saribôry zao efa tsy takabidy intsony. Ireo efa tsy manana moa de efa tsy lazany intsony fa de mandry ny an-dalambe eny ary tombo ny tsy fandriampahalemana noho izay fahantrana mianjady amin'ny vahoaka majinika izay, fa dia miady amin'ny fiainana amin'ny fomba rehetra zay azo atao ny vahoaka. Efa tototry ny fahasahiranana ka tsy afaka miatrika intsony, tsy afaka manohitra intsony ny tsirariny zay rangory fototry zany fahoriana mianjady amin'izany. Ka miamitombo andro aman'alina, miamitombo miantsana manelanelana ireo mahantra sy ny mpanana ary koa miantsana eo anelanelany manelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra. Eto amintsika moa ny fanaovana politika de natao fitediavana fa tsy natao fanampiana sy fanasoavana firenena, fa zay tonga rehetra eo ny mamaika de ny hanao tranobe ny anan-karena sy ny anana an'ity rehetrarehetra ity. Ka zany rehetrarehetra zany dia miteraka fiarahamonina tsy mirindra ary koa fiarahamonina miangatra. Tonga amin'ny fitenenana hoe fiarahamonina à deux vitesses. Misy zany ireo sarangan'olona zay maro anisa sahirana ary misy ireo vitsy anisa zay mangeja ireo sahirana amin'ny alalan'ny fanaovana politika maloto, tavandra ny harena rehetra tsy mizara ka mahatonga izany fizaran'ny fiarahamonina ho sokajy roa izany, deux vitesses. Ny lalàna koa de torak'izay ihany koa, deux vitesses, zany hoe misy ny lalàna ho an'ny goaibe zay matetika tsy maty manota, manararoatra fahefana manao zay danin'ny kibony, ary misy ny lalàna ho an'ny vahoaka majinika zay vao mangalatra foto-boangazo ray na mangalatra atody avy de migatra. Zany hoe misy ny lalàna ho an'ny vaventy sy ny lalàna ho an'ny majinika. Ka vokatry zany rehetrarehetra zany dia 12 taona zao no tsy nitsahatra ny totongana ny fiainan'ny malagasy noho ity filoha tsy ampy fahaizana sy tsy ampy fahamarinana ary koa tsy mahay mitantana ity. Ka ohatra iray mazava hisarihako ny saintsika
manazava izay toedra raha misy eto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 2024 zay ka mandrak'androany dia niohatra ao amin'ny faritanin'ny Dego. Ao moa ny tena kajikajin'ity filoha ity, ao zany misy ny arena any amin'ny faritra iny, misy ny arena betsaka indrindra, na resaka volamena ity, na resaka bois de rose ity, na ny resaka samihafa. Ka zay no iarahany amin'ireo olombitsy avy amin'ny faritra Dego, geja ary manararoatra ireo harem-pirenen'ireo ka hita matetika any izy ka tokony fo isika vahoaka majinika ao Dego, tsy hoentiny sangatsangana, mihazakazaka na amin'ny lanonana tsy fantatra ho aiza, fa ny tena zava-misy sy ohatra nangalanako amin'ny ohatry Dego dia noho ny antony eo amin'ny lafiny fambolena nampananteny ity filoha ity tamin'izy nanao fampiezan-kevitra fa ho ampiakariny ny vidin'ny lavanilina. Lavanilina moa ny tena mampalaza any Madagasikara eran-tany, ary ny kapitalin'ny lavanilina, renivohitry ny vanilina, sokotry ny vanilina eto Madagasikara de Dego. Ka nolazainy fa ho ampiakariny, izy io miteny misy ny video, misy ny sary, misy ny soratra, $1,000, $400 ny kilao an'ny lavanilina. Roa taona sy tapany ety aoriana amin'izao andro itenenantsika izao, $70, $70 ny kilao lavanilina ny vidanan'ny mpanao collecteur azy. Nefa marihako amintsika fa eto Frantsa dia amidy €50 ny fefa-kilao, zany hoe €200 na €200 zany, na koa $240 ny kilao an'ny lavanilina no ivarotana azy eto Frantsa. $70 any amin'ny mpamokatra mpamboly, lasa $700 aty amin'ny fivarotana aty amin'ny raisam-pirenena aty ampita. Ka hitanareo amin'izany ny fametsifetsena, ny fitaka ary famonoana ity filoha ity ireo anareo mpamboly lavanilina, ka mifoazy nareo fa azafaly safosafona sy ampandizina sy entina mihazakazaka lafo zao. Zay mantsy ny fomba fiteny amin'ny teny frantsay hoe faire marcher, zany hoe il fait marcher le peuple, zany hoe mampieso ny olona, hoe manao an'izany dia mampiesona, mampatory ary mamitaka ny vahoaka. Raha izay ny eo amin'ny lafin'ny mpamboly. Eo amin'ny lafin'ny université, raha napana teny izy mbola tamin'ny andro ny fifidianana ihany hoe ho foananony hono ny Sénat. Tsy zay ny zava-nitranga, tsy mifoana ny velively ny Sénat ary vao maika raha nampitombony
ny budget an'ny Sénat, zany hoe vao omena tombona ny vola lanina amin'ireo loholona sénateur angady tsy matapakahatra ireo. Am'izao moa de efa ny olony rehetrarehetra no tafapetraka ao ka de anarana fotsiny zany hoe Sénat izany fa izy no mandidy sy manapaka ny lalàna. Ka ny Sénat zany no tsy mifoanana. Ny vola lazainy hoe anafoanany ny Sénat satria mandany vola amboarana université isamparitra dia mbola ronono atavy ihany koa satria ny université nampanantenainy hoe vaovao isamparitra dia taitainy université tsy haiko fianaran-tsoa iny misy zavatra vitany kely. Ny ao de go moa de vao hitatsika tsy ela ny navoakan'ny namana amin'ny publication ny hafarany ireo trano fonenana misy an'ireo tanora manam-pahaizana malagasy mandrato fianarana ambony any Dego, tanora zay hitondra ny firenena rapitso, zany hoe antoko ny hoavy ny firenena, de tena tsy mendrika ary tsy fanao ianao intsony ny toerana fonenan'izy ireny. Ny université moa efa tsy lazany intsony kanefa inona no nataon'ny filoha nentin'ny miazakazaka ho azy le hoe faire marché ampesonina, nentin'ny miazakazaka tsy fantatra hoe ho aiza ireo vahoaka natsiranana, nefa inona no nampanantenainy avy eo, tsy namerina intsony izy hoe hanao université fa ny nampanantenainy indray am'izao fotoana dia hôtely lehibe no ataony ao Dego. Zany rehetra zany tompoko lahy sy tompoko vavy malagasy mpiray tanindrazana dia mitoly fa tsy asian'ity filoha ty vidiny ny hoavin'ity firenena ity, tsy asiany vidiny ny fikarakarana sy ny fikolokoloana fanabeazana an'ireo taranaka malagasy, taranakitsika, zanakitsika mandrato fianarana, tsy asiany vidiny matoa hôtely no hatsangany fa tsy université. Raha hoe dokotera mpitsabo izy zany dia raha olona marary fo, fa tena marary fo, marary mafy dia fanafody kibo na fanafody hafa no mety azy, zany hoe tsy ho avotra ilay marary. Tsy misy hafan'izay ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy ka tsy ho tapitra eto ny fitanisana ny tsy fahombiazan'ity filoha ity fa mananga sy miangavy antsika rehetrarehetra samy saina ifo satria olona tena ataontsika hoe à côté de la plaque, zany hoe eny amin'ny habakabaka manofinofy eny ambony rahona no mitondra atsika, lalana tapitra potika simba lasa ohatran'ny tanimbary fa tsy lalana intsony. Teleferika no hiazakazahany hoe ho amboarina, teleferika indray zany teleferika zany zavatra mandeha amin'ny électricité
ny délestage nefa mahafaty, ny jiro hanazava ny tokantrano tsirairay raha tsy voafehy, nefa zany ny zavatra ka mila mandray andraikitra isika vahoaka malagasy. Fitondrana de fiaraha mahita zavatra kitoto, gouvernemanta, zavatra olona maloto sy manana dossier ny akamaroany tafiditra ao, asy zay mihitsy angamba no antony isafidianana azy, ka mila mandray andraikitra isika hiady anaovana zay analana an'io filoha io eo amin'ny fitondrana. Maro izay fanitsakitsahana lalàna natao vitan'izay, resaka fanitsakitsahana sy tsy fanajana lalam-panorenana dia antony azo analana azy mazava amin'ny fomba ara-dalàna eo amin'ny fitondrana io. Tsisy afan'izany no nanaovan'rareo any tompoky lafiloha Zafy Albera, ary rehefa tsy miala satria io tsy ala moramora io. 12 taona no nanomanany nangalana fitondrana tamin'ny 2024. Io izy efa manomana indray ny 13 2023, zany hoe efa tapitra ny giaziny avokoa, feheziny nalainy avokoa ny androm-panjakana rehetra nanomboka any amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny sefim-pokotany. Zany resaka HCC zany aza manantena hoe ny HCC no iova, aza manantena fa ny CENI no iova, fa raha miveravery eto isika de ho asiny kapohany tampoka ohatrany efa namelezany tamin'ny 2018 de ho atsimbadiny arak'izay ilaivany azy ny valim-pifidianana. Ka na inona ataotsika eo, na anao inona tsika, na anao inona, na hifidy na tsy hifidy, na hifidy azy na tsy hifidy azy, dia efa vita matavy io fifidianana io. Ny vola moa efa vola 1,300 millions ny manjavona tsy hita tato ato. Mino fa efa manao trésor de campagne na trésor de guerre anoany indray ty filoha ty. 182 millions d'euros no laniny tamin'ny fifidianana farany teo. Mbola tsy nisy firenena nandany vola ohatr'izany amina fampelezan-kevitra amin'ny resaka propagandy na firenena taiza na Etats-Unis raha tsy mandany vola ohatr'izany, satria ireo vahiny sy ireo karana izay mangeja sy manararoatra ny harenantsika sy ny toe-karentsika amin'izao no tahorinany nazahoany nametrahana azy teo amin'ny toerana. Ka tsy maintsy ataotsika amin'ny alalan'ireo dossier maloto rehetra hatramin'izao, na resaka bombo lafo vidy na resaka écran plat, n'inona zavatra rehetra tsy rariny rehetra reny, ny volamena nanjavona reny rehetra reny dia tokony hietsehantsika malagasy analana io filoha io, satria raha io ny andrasantsika hiala teo, tsy hiala teo zany. Efa nomaniny daholo ny rehetrarehetra, fitaovam-piadiana rehefa nampidiriny mbola tsy filoham-pirenena akory izy, reny efa zavatra efa nomany, tsy Comore mihitsy ny andeha hanafika atsika. Fitaovam-piadiana entina hamoretana ny vahoaka malagasy ihany reny efa niarahantsika nahita tamin'ny fotoanany reny, rehefa nitaky ny marina sy ny rariny ny olona ny akanjo menamena de efa nisamborina nogadrainy. Ka na hoe ry vahoaka malagasy fa maro ny andraikitra sy ny adidy miandry antsika ho fanavotana amin'ny firenena, dia mametraka ny mandram-pionantsika rehetra indray samy ten'Andriamanitra tompoko.